ho antsika vahoaka natananarivo sy ny manodidina rehetra mahafaly ny amité chapel international ny manolotra ho anao fitombavaka lehibe ho amin'ny andavanandro ny talata amin'ny 12 ratoandro dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny amité chapel international ny alarbi kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randria miakatra fotoana iray goavana zay iandrasantsika n'le hoe sekolony fitahina ianarantsika zavatra be da be mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao ho amin'ny fianaran-janakao ho an'ny hoaviny tanora sy ny rehetrarehetra ianarantsika isaky ny alarbi amin'ny 12 ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny mongote andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao ten'Andriamanitra isika atao amin'ny Samuel Lafaroa toko faharoa amby roapolo androany a dia resaka ny atao hoe olona mahatoky inona hoe olona mahatoky Samuel voalohany Samuel faharoa toko faharoa amby roapolo andininy fahaenina amby roapolo toy zao vaky ny teny ny olona tsara no isehonao fa tsara ny tena olo-marina no isehonao fa marina ny madio no isehonao fa madio ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa halalitsaina halleluja Matthieu toko fadimy amby roapolo Matthieu toko fadimy amby roapolo andininy faraky amby roapolo manao hoe andininy faharoapolo no anomboako azy ary no nanantona ilay nandray ny talenta 10 dia nitondra talenta 10 hafa koa izy ka nanao hoe tompoko talenta 10 no natolotra ho ahy indro nahazo tombony talenta 10 koa aho hoy ny tompony taminy tsara izany re mpanompo tsara sady mahatoky tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky rinona hoany matoky tamin'ny kely ianao dia ho tandreko ho mpanapaka ny be midira ho amin'ny fifalian'ny tomponao atao amin'ny apokalypsy toko faharoa apokalypsy toko faharoa tiako raisinao daholo re ten'Andriamanitra eto aloha dia apokalypsy toko faharoa andininy fahafolo aza matahotra zay efa hiaretanao indro ny devoly efa nao sasany ao aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazatoetra ianao ary anapahoriana afoloana aoko ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny sarom-poninahitsy ny fiainana aoko ho mahatoky ahoana hoany hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny sarom-poninahitsy ny fiainana atao amin'ny Nomery toko faharoa folo farany Nomery toko faharoa folo miresaka ny tantarany Moïse na Mosesy
Nomeretiko faharoambe folo eo amin'ny andininy fahaenina. Ary hoy Jehova, mba mihaino ny teniko, raha misy mpaminan'ny Jehova eo aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy, ary amin'ny nofo no hitenenako aminy. Fa tsy mba toy izany kosa amin'ny Mosesy mpanompoko izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra, izay manina hony mifanatrika no hitenenako aminy, dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny sari-patarina, ary mijery ny endrika Jehova izy. Ka nahoana nareo no tsy natahotra ny metsiny any Mosesy mpanompoko. Farany Apokalipsy 7:7. Apokalipsy 7:7. Andininy 4:4 manao hoe, ireo dia hiady any zanak'ondry, ary ny zanak'ondry haharesy azy, satria tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy, ary haharesy azy koa izay momba azy, dia olona voantso sy voafidy ary matoky. Halleluja. Olona voantso, voafidy ary matoky. Isy fampianarana lehibe zay tena tokony ho fantatrao androany hoe olona manahoana no olona ahita fahasoavana manomboka androany ka mandra-pahafatiny. Ny fahasoavana na ny fitahian'Andriamanitra dia mizara roa. Mizara roa. Rehefa misy olona anankiray manana finoana, manana ina hoe finoana, ozy izy ny voalaza Baiboly hoe raha angata-javatra avy amin'Andriamanitra ianareo dia mino fefa azonareo zany dia ho raisinareo. Ozy izy ny voalaza Baiboly any amin'ny boky Hebreo manao hoe tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy raha tsy amin'ny finoana. Nisy vehivavy anankiray indray andro narary nandeha raha 12 taona nanao hémorragie vehivavy io, dia zao ny finoana tao anatiny. Raha mahakasika ny lambany Jesosy aho, mahakasika ny raviny dambany Jesosy aho, dia fantany fa ho sitrana aho. Nanana finoana io vehivavy io, nanana finoana io vehivavy io. Ara vao nikasika ny ravin-dambany Jesosy izy, teny eo tonga dia nitsahatra ny aretiny ary tonga izy dia afaka. Ho Jesosy mahatsy ny raha vehivavy lehibe ny finoanao, ny finoanao nahasitrana anao. Amen. Nisy lehilahy jamba anankiray atao hoe Bartimeo. Raha vao naheno an Jesosy nandalo izy dia niantsoantso, dia nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida o, mamindrafo amiko. Ry Jesosy zanaky Davida o, mamindrafo amiko. Dia hoy Jesosy mantsy azy antsoy le jamba. Dia tonga teo anoloan'ny Jesosy le jamba, dia nanontaniany Jesosy, inona ny tiako ataoko aminao? Dia hoy le jamba, mba hampahiratana ny masoko. Dia hoy Jesosy mantsy azy, tonga avy aminao araky ny finoanao. Ataovy amen zany. Ny finoana raha lasaina bavy dia azahoanao zavatra eno eo. Averiko, ny finoana dia azahoanao zavatra eno eo. Raha te handray zavatra avy amin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy manana finoana, tsy maintsy manana finoana, tsy maintsy manana finoana. Raha te handray zavatra avy amin'Andriamanitra, tsy maintsy manana finoana. Be da be ny mpivavaka, be da be ny mpivavaka izay nanana finoana dia nandray zavatra avy amin'Andriamanitra, dia nandray zavatra indray mandeha izy androany, dia falery nandray valim-bavaka, nandray fahagagana, nandray fanasitranana, satria nanana finoana dia faly izy. Fa ny apitsony indray miletika indray ny fiainany dia mandalo ady izy. Dia misy fotoana izy ao anatin'io ady io, 2 volana, 3 volana, 4 volana,
hery-taona, roa taona. Ary misy fotoana azy izy na mampiasa finoana dia ohatrany tsy mihetsika zany le olana, tsy miova zany ny fiainana. Ohatrany hoe misy fotoana indray mandeha ianao ny vavaka ary nanam-pinoana dia nandray zavatra avy amin'Andriamanitra. Misy aminareo takizany, misy aminareo takizany. Matoa ianao tonga mamonjy fotoam-bavaka eto, matoa ianao mivavaka eto foana dia natsapa zavatra tamin'Andriamanitra ianao zay. Zany sady zany misy taminareo ireo efa 3 taona zay namonjy fotoam-bavaka teto, nisy taminareo efa 2 taona, sasany aminareo enimbolana, sasany aminareo efa 10 taona. Fa mahatonga anao mbola tsy miala eto dia tadidinao foana le hoe taony namonjen'Andriamanitra, taony nanasitanan'Andriamanitra. Nanam-pinoana ianao dia nandray zavatra avy amin'Andriamanitra. Amainina sa tsy amainina? Tadidinao foana le fahoriana mavesatra, lay ady mavesatra ny lalovanao, dia hoy ianao manao hoe nivavaka ianao tao anatin'io ady io tao 2 taona sy tapany lasa zay, dia vokatry ny vavaka nataonao sy ny finoanao dia io ianao fa afaka ny lamina ny fiainanao ataovy amainina. Fa izao anefany indray mandeha ianao nahazo valim-bavaka, indroa ianao nahazo valim-bavaka, fa misy fotoana ianao amin'izao fotoana izao mipatinina. Ienao a ohatra misy zavatra tsy mety mivaha zany na mivavaka ary ianao. Tamin'le voalohany iny ihany ianao nandray ohatra ny tena falifaly mihitsy ianao hoe tena velona Jesosy, ary tena hitanao mihitsy hoe raha tsy Jesosy nanasitrana anao efa maty ianao. Hitanao hoe raha tsy Jesosy no namaolana tsy ohatr'izao ny fiainanao. Dia iny zavatra iny anefa ohatra ny indray mandeha ihany, fa taorianan'izay ny fiainanao ohatra ny tena mandalo ady ary tena mipatinina ao anaty fotaka, ao anaty problème. Izy mahatsapa an'izany amin'izao hoe tena nahatsapa zavatra indray mandeha tamin'ny tompo, fa taorianan'izay ohatra ny misy ady, ohatra ny tena heninao hoe mavesatra tsy mety atsakataka hoe tanan'izay mbola ao anatin'izany ady zany. Heninao hoe ao anatina ady mavesatra ianao zao, nefa ianao tany am-boalohany nahazo fitahina, nahazo fahagagana. Aofafa kely ny taninareo zao de betsaka hitanareo fa zao ny marina. Ny mahatonga ny fahasoavana anankiray aharitra eo amin'ny fiainanao dia tsy finoana no ilaina, tsy finoana no ilaina, fa fahatokina. Inona hoe no ilaina? Andriamanitra tsy mitady olona manam-pinoana fotsiny, fa mitady olona mahatoky. Samihafa ny atao hoe olona manana finoana sy ny olona mahatoky. Ny olona manana finoana dia zao, isaky ny mandalo olana izy dia mampiasa ny finoana, isaky ny mandalo zavatra tsarotra izy mampiasa ny finoana. Fa ny olona mahatoky mandritra ny androm-piainany dia fidèle izy eo anatrehan'Andriamanitra, mahatoky izy eo anatrehan'Andriamanitra. Ataovy amainina zany. Andriamanitra dia tsy mitady olona manana finoana fotsiny, fa mitady olona mahatoky. I Abrahama dia lehilahy nanana finoana no sady lehilahy mahatoky. Lehilahy manahoana hoe Abrahama? Rehefa niteny Andriamanitra taminy mialahy amin'ny tany avanao, mandahanany amin'ny tany zay asehoko anao, atonga anao firenena lehibe, hitanao avy amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra. Nanana finoana i Abrahama hoe ho tanteraka amin'izany teny zany, dia niainga izy dia nandeha izy. Alleluia. Nanana finoana izy. Hoy Jehova taminy na dia efa 20 taona aza mivadiny, hiteraka zazalahy ny vadinao. Isara vadinao na dia efa 20 taona aza, hiteraka zazalahy. Nanana finoana i Abrahama, mbola ho tanteraka izany. Ataovy amainina. Nanana finoana i Abrahama fa ho tanteraka izany, tanteraka tokoa zany ary nahazo zanaka izy. Fa i Abrahama tsy hoe nanam-pinoana fotsiny, fa mahatoky izy. Indray andro Jehova dia niteny tamin'ny Andriamanitra, ry Abrahama, raiso ny zanakao, ilay lahatokanao, ilay tianao, Isaka zanakao, alovy izy dia atao fanatitra ho ary atendrombohitra zay lazaiko anao. Tsy finoana no ilaina an'izany, tsy idirany finoana zany, fa zany ny atao lehilahy mahatoky.
ninninona nolazain'Andriamanitra, ninninona nambaran'Andriamanitra, namora na sarotra de hoy Abrahama ho akatoaviko zany. Raha ny teny tamin'ny Andriamanitra manao hoe alovony zanakao de andana vonoy atao fanaty sahoa, andana vonoy atao fanaty sahoa, de tsy finoana amin'ny filazan'izany fa zany atao hoe lehilahy mahatoky. Ninninona nambaran'Andriamanitra, ninninona nolazain'Andriamanitra de nakatoavin'ny Abrahama. Ny finoana de mandalo fa ny fahatokina mitoetsy. Andriamanitra tsy mitady vehivavy manana finoana fotsiny fa vehivavy mahatoky eo anatin'Andriamanitra. Mahatoky ataovy amainina mafy zany. Amitady lehilahy mahatoky Andriamanitra, tsy ao anatin'ny ray andro hoe manana finoana fa isan'andro, san'andro de lasa fiainana olona mahatoky eo anatin'Andriamanitra. Ny mifanohatra ny mahatoky de zao olona mivadibadiky, olona manahoana hoe manao tsobon-drano ramengaly. Ny olona rehefa tsy mahatoky de zao, rehefa moramora ny lalana de miditsy izy, rehefa mafimafy ny lalana mialy izy. Zany ny atao hoe olona tsy mahatoky zany. Rehefa moramora ny tenin'Andriamanitra vonona ny akato izy, fa rehefa mafimafy ny tenin'Andriamanitra no aza mitsofoka lalina. Zany ny atao hoe olona infidèle, olona tsy mahatoky. Ary zany olona izany possible manana finoana izy de mandray valim-bavaka indray mandeha, mandray valim-bavaka indray mandeha, fa ny fiainany avy eo tsy misy zavatra mandeha amin'izay. Ny fitahiana maharitra ry havana de tsy finoana no ilaina fa olona mahatoky no ilaina. Averiko, ny fitahiana maharitra de tsy olona manam-pinoana no ilaina fa olona manahoana hoe azavady, olona mahatoky. Manana mpanampy ianao ao an-tranonao ao, io no hitarafanao azy. Apetraka ao ny vola 50 000 ndana metsena, averiny hatramin'ny 220. Asianao vola eo ambony latabatra, mipetrapetraka eny, izy mamafatranao, tsisy mipika io na ny ariary azy. Asainao manatitra mpianatra izy, tafitany tsara amin'ny mpianatra. Asainao maka mpianatra izy, tonga ao an-trano tsara amin'ny mpianatra. Inona ny filazan'izany olona izany? Olona mahatoky. Zay zavatra rehetrarehetra mpanaovinao azy de tanteraka amin'ny atsakany sy andavana. Inona ny filazan'izany olona izany? Olona mahatoky. Fa raha manana mpanampy ianao ka apetraka ao ny vola eo aminy, fantatra zao ny kontom-bola fa 9,000 ariary ny fitambarana, lazainy fa 507,000. Inona filazan'izany olo zany? Tsy mahatoky. Misy telefônina mipetrapetraka ao an-trano, mody apetraka eo mihitsy mandalo izy, hatramin'izay tsisy ninina very tao, vao nitsofoka tao izy very ny telefônina. Tsy mahatoky. Raha lasena vavy malala, Andriamanitra de mitady olona mahatoky eo anatrehany. Ataovy amaininy zany. Ny olona ho tahiana Andriamanitra na tsy mangataka na inona azy, afaka tsy mangataka na inona ianao, afaka tsy mitomany ianao, afaka tsy mitaraina amin'Andriamanitra ianao, fa izao ny mahafinaritra, tonga ho azy ny zavatra ilainao rehetra. Mihoatra noho zay eritreretinao ary omen'Andriamanitra anao, mihoatra noho zay tediavinao omen'Andriamanitra anao, manomboka miakatsakatra amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny fiainanao. Misy lalana sokafan'Andriamanitra ho anao foana eo amin'ny fiainana. Izany olona izany, ny olona ho tahian'Andriamanitra ohatry zany, ary miakatra ho am'fandraisana, olona mahatoky no ho tahian'Andriamanitra amin'izany, tsy ny olona manam-pinoana. Averiko, tsy olona manam-pinoana no ho tahian'Andriamanitra mandrakizay, fa ny olona mahatoky. Ao anatin'ny ady izy de mbola tazanao ihany manompo an'Andriamanitra. Ao anaty fanenjehana izy
mbola hitanao ihany mideran'Andriamanitra. Nahazo fitahina ara-bola miopapana izy, mbola hitanao ihany miazakazaka amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra. Tovy amin'na mafy zany. Nahazo vady izy, vao mainka mirehitra amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Sitrana tamin'ny aretiny izy. Nahazo fiarakodia, na fahoriana, na fifaliana, na fitahina, zay zavatra mitsanga mahatonga azy mideran'Andriamanitra ary manompo an'Andriamanitra foana. Izany olona izany ahita zavatra tsy ho takatry ny saina mandrakariva, ahita zavatra goavana ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainany. Izany ny atao hoe olona mahatoky. Tsy ny olona rehetra no hotahian'Andriamanitra maharitra. Afaka mandray fitahina vetivety ny olona ray raha manam-pinoana izy. Mandray inona fitahina manaona hoe vetivety fa tsy fitahina vetivety fa tsy maharitra. Raha manana finoana, mahazo izy indray mandeha, mahazo izy indroa, fa manaraka amin'ny fiainany hitanao mavesatra ny fiainany. Ny ara lasaina-bavy tena lazaiko anao, mahafinaritra ny miainao anaty fahasambarana. Ataovy aleloia mafy zany. Mahafinaritra ny miainao anaty fiadanana, filaminana, fitsaharana. Ataovy aleloia mafy zany. Asainao raha mba te hiaina amin'izany, fifaliana foana. Za efa hitako zany ny aina tao anaty hoe fijaliana, fangiry firena, fiaretana ny mafy. Efa ny aina tamin'izany aho, ny aina tamin'izany, ny aritra ny mafy, ny te atory ianao nefa vokatry ny adi-piainana dia tsy maintsy taitsy mandeha mikarama. Efa hitako zany loloako grave zany aho. Makakoho any amin'ny faritsy mahitsy iny tamin'izany zay varitra akoho, dia makakoho amin'ny sobika. Ny akoho alainao amin'ny tsy akoho vitsivitsy, ao anaty sobika anankiray akoho 20, 5 ny ao anaty lohanao, eo ambony lohanao. Ny akoho ray amin'ny 2 kilo ny lanjany. Lolo avinao io amin'ny lalana adiny 2 adiny 3 manam-patonga any amin'ny taxi brosy. Misofrira mihitsy ianao mitondra azy, sady tsemboko nefa tsy azo bataina hidina koa izy, fa tsy maintsy entinao eny adiny 2, tera tsemboka reraka. Ary ny akoho alaina amin'io tsy akoho gasy, akoho le mihinana provende reny. Arainao samy hafa ny fofona kakahana akoho gasy sy ny akoho mihinana provende. Samy hafa ny fofony retaina akoho reo. Reo akoho reo tsy vitany hoe mba loloavina dia mipetraka tsara ao ambony ao. Manao ny ataony izy ao. Ary zavatra ataony io tsy hoe mijanona ao amin'le sesika, koritsaka moramora avy any amin'ny tampon-dohanao any izy io. Ary reninao ohatran'ny mandalo eto amin'ny maso eto dia ohatran'ny mangiry firikely afafy zany. Midiny eto amin'ny vavanao eto amin'izay, tananao anankiroa, ato ny ray ato mitazona ato, ny ray mitazona ato, milaza zany fotsiny ianao. Any ianao ny mieritreritra hoe aiza ny mahita 2 chevaux, aiza ny mahita 3 chevaux mba azo ampiasaiko hitomana akoho. Efa ny aina tao anaty fahoriana zay, fijaliana. Za tsy te hiverina amin'izany tsony mandrakizay raha lasaina-bavy. Ataovy aleloia mafy zany. Tsy te hiaina amin'izany ny loloako zany, fa efa hitako koa nefa n'izany hoe sambatra, mifaly isan'andro, miadana isan'andro, milamina isan'andro. Aleoko misafidy an'izany raha lasaina-bavy malala. Aleoko misafidy an'izany miadana isan'andro. Zao anefany tsy ny olona manam-pinoana no afaka hiadana, no afaka ho sambatra, no afaka hifaly. Tsy ny olona manana finoana fa ny olona matoky. Mba matoky ve ianao eo anaty sain'Andriamanitra? Mba matoky ve ianao eo fanonana? Andriamanitra dia mitady olona tsy vavaka fotsiny. Kely hoe matoky dia zao tsotra ihany eo anaty sain'Andriamanitra. Raha mijery ny baiboly ray manontolo tsika ato amin'ny ino izy ity, tantarany
tantarany izy ty tantarany Mosesy teo Mosesy toko amin'ny nomeri toko faharoambin'ny folo ndao nefa kitsika izany tantara zany no tsindrin'ny baiboly tsara rehefa nisy olona niady tamin'ny Mosesy ny rahalahiny ihany moa niady taminy ny rahalahiny sy ny anabaviny akaiky ihany no be fialonana tamin'ny tao nomeri toko faharoambin'ny folo dia zao nivoaka ny teny andininy fahenina ary hoy Jehova mba mihaino ny teniko raha misy mpaminan'ny Jehova aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofo no itenenako aminy fa tsy mba toy izany ny amin'ny Mosesy mpanompoko izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra izay manina hony avereny mafy kely azavady mifanatrika no itenenako aminy amin'ny andiny favalo dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarim-patarina ary mijery ny endrika Jehova izy ka nahoana ianareo ny tsy natahotra ny metsiny amin'ny Mosesy mpanompoko jerenao tsara i Mosesy dia ambarany baiboly hoe lehilahy matoky teo anaty sen'Andriamanitra matoky tamin'ny tranon'Andriamanitra maninona hoe Mosesy nanometsiny azy Arona nanometsiny azy Miriam i Mosesy nangina fa Jehova tsy nanaiky ozy Jehova mantsy izy menada avinareo manada ifanazava amiko Jehova no fanazava tamin'ny Mosesy i Arona sy Miriam maninona reo ny tsy natahotra ny metsiny a Mosesy mpanompoko tsy fantanareo ka fa lehilahy matoky eo anatrehako Mosesy za milaza aminao raha tena matoky eo anatrehan'Andriamanitra ianao Jehova niadinao raha lasanabavy Jehova no iadinao tsy avelan'Andriamanitra isy ady aminao zany ka resy anao raha tena matoky ianao Mosesy ene tsy taitsy raha ny famaky taminy izy menadareo Mosesy ny lamina fa Jehova ny tsy nanaiky iza no ikitikitika nyty mpanompoko teo izy Andriamanitra iza no ikitikitika Mosesy mpanompoko izay lehilahy no tsindriny ny baiboly tsara fa lehilahy manahoana Mosesy avy reny kely lehilahy manahoana Mosesy avy reny farany lehilahy manahoana Mosesy tsy avelan'Andriamanitra izy zava-mahory zany eo amin'ny fiainanao raha lasana baba tsy avelan'Andriamanitra izy zava-mahory zany ny fiainanao raha mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra ianao jerenareo tsy Mosesy ene tsy Mosesy nangataka tapon'Andriamanitra hoe jereo izy mianada reo fa miady amiko sa nanao an'izany teo Mosesy jereo reto izy mianada fa mila kisy mila vanina jereo reto olo reto fa miady amiko non Mosesy nangina fa Jehova mahita hoe tsy azo kitikitihana io fampanompo mahatoky tsy azo kitikitihana io fampanompo mahatoky ataovy amainy raha lasana bavy mba mahatoky fe ianao mba mahatoky fe ianao anatrehan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra atao ny dikany hoe mahatoky amin'ny lafiny ray dia zao ataonao lolaharan'Andriamanitra ataonao ina hoe azavady hoy ny voalazan'ny baiboly Genesis toko voalohany andovaka itsika Genesis toko voalohany andiny voalohany tamin'ny voalohany tamin'ny ovina hoy Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizy natambon'ny lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambon'ny rano ary Andriamanitra nana hoe misy mazava dia nisy mazava tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra amin'ny andininy fahatelo dia ozy izy ary Andriamanitra nanao misy mazava ny fiandohan'ny zavatra rehetra dia izy Andriamanitra iza hoe ny fiandohan'ny zavatra rehetra hoy izy atao amin'ny Jaona toko voalohany ndovaka itsika Jaona toko voalohany Jaona toko voalohany andininy voalohany tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra averiko tamin'ny voalohany ny teny inona hono ny tamin'ny voalohany inona ny voalohany
avereny mafinina ny voalohany ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary dia tao amin'Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no noarinany zavatra rehetra izy no arinany inona hoe ary raha tsy izy dia tsy misy narina izao zavatra rehetra izao na dia ray ary izy no nasy-piainana izy nanina hoe izy no nisy-piainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona ary ny mazava dia namirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no naharina ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy noharina ny zavatra rehetra na dia ray ary izy no nisy-piainana ny atao hoe olona mahatoky dia mametraka an'Andriamanitra ho laharana voalohany eo amin'ny fiainana mametraka ina hoe laharana voalohany eo amin'ny fiainana inona mora lasanabavy mahatonga ny fiainana pino mikorotana raha ny tena marina raha lasanabavy dia inonareo tsara ty fampianariko ty farafaratsiny tokony mitovy amin'ny fiainako daholo ny fiainanareo averiko farafaratsiny tokony mitovy amin'ny fiainako daholo ny fiainanareo ataovy aleloia mafrara sy lata amin'izany ianao mifalifaly isan'andro matory tsara isan'andro miadana tsara isan'andro sambatra foana isan'andro fa maninona no misy mpivavaka ranomaso foana isan'andro fanaitainana isan'andro fijaliana isan'andro zao ny tena marina tsy nataonao laharana voalohany Andriamanitra tsy nataonao laharana voalohany Andriamanitra raha mifo maraina ianao iza ny laharana voalohany eo aminao telefônina ve tele ve manongotra volombava ve hitabataba amin'ny ankizy apirety ny afo ve iza ny laharana voalohany baiboly dia milaza tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra hoy izy amin'ny 9:7 izy no naharina ny zavatra rehetra melohany zavatra rehetrarehetra dia ny tenin'Andriamanitra aloha ny voalohany melohany zavatra rehetra dia Andriamanitra aloha ny voalohany ataovy amaininy zany izany no mahatonga ny fiainantsika mikorotana isan'andro tompoko ny an'ny sasany efa ny amin'ny laharana faharoa Andriamanitra ny an'ny sasany laharana fahatelo ny an'ny sasany adininy mihitsy any amin'ny telo ora tolakandro izy rehefa tojo problema sy tojo olana ka misy milaza taminy manao hoe hitako nampiaraka amin'ny vadiny any izy vao matsiaro an'Andriamanitra ny atao hoe olona mahatoky dia mametraka an'Andriamanitra ho laharana voalohany eo amin'ny fiainana vao mifo maraina izy dia tsy misy afa-tsy Andriamanitra ny eo ambavany melohany ampiretany afo dia Andriamanitra no ho laharana eo aminy melohany pasoany akanjo Andriamanitra aloha no laharana eo aminy melohany brosiny nify Andriamanitra aloha no laharana eo aminy ozy ianao ndraindray hoe tsy aloha ve pasteur aloha mibrosy nify zay vao miresaka amin'Andriamanitra fa mahay mivava ranabavy tsy mikonte eo anatren'Andriamanitra ny fofom-bavanao tsy mikonte eo anatren'Andriamanitra ny fofom-bavanao rahalahy ny fonao no hitany ataovy amaininy zany Andriamanitra aloha vao mibrosy nify Jesosy ambara amin'ny baiboly fa nisy fotoana Jesosy ny fo maraina amin'ny telo maraina mandeha mivavaka eny an-tendrombohitra inona mibrosy nify vita amin'izany Mosesy 7 andro sy 7 alina taizy tena tendrombohitra ny vavaka misy fibrosina nify ve amin'izany inona ny lolaharana voalohany eo aminao raha vao tonga ny maraina ny atao hoe olona mahatoky dia mametraka an'Andriamanitra ho laharana voalohany eo aminy mametraka an'Andriamanitra ho laharana voalohany eo amin'ny fiainana ozy ny voalaza ny baiboly hoe izy no nisy mpiainana Andriamanitra aloha vao fiainana amen
be amin'ny olona tonga mivavaketo vaolana aloha vao Andriamanitra raha vahanao tompony olako dia hivavaka ary eto amin'ity fiangonana ty mety azy Jesosy ny hivavaka raha vahanao ny olako tsy vaolana Andriamanitra aloha vao vaolana Andriamanitra aloha vao fanasitranana misy olona rasitananao a Jesosy anompoanao anao diso zany raha nabavy diso zany raha lahy Andriamanitra aloha vao fanasitranana manompo an'Andriamanitra ianao mba ho sitrana fa tsy hoe rehefa sitrana ianao dia anompo an'Andriamanitra tamin'ny voalohany Andriamanitra no nisipiany be da be olona manao an'izany raha mivaly tompony olako raha mivaly ny problemako raha mivaly raha tena azoko ny valim-bavako izao no ataoko diso zany Andriamanitra aloha vao valim-bavaka izy no alfa izy no omega raha izy no manomboka ny fiainanao dia izy no amarana ny fiainanao raha lasena bavy zay zavatra natomboka Andriamanitra taminao Andriamanitra ihany no amarana azy ianoy fa misy fotoana ianao no manomboka azy dia rehefa ena tena ianao vao miantso vonjy amin'Andriamanitra dinio ohatrany hoe architecte anankiray na ingénieur anankiray ianao nanangana ny tranonao ianao no nanangana azy tsy naka ingénieur ianao tsy naka architecte ianao fa ianao no nanangana ny fototra trano 5 étages no atsanganao fototra natsanganao ohatran'iny amin'io mibilabila rehefa natsanganao amin'izay le fototra dia ozy izy ianao matsan'le ingénieur io mba toy izy amin'izay aloha 5 étages ny tena ingénieur marina na tena architecte tena technicienne marina izy dia tsy mitondra ciment izy tsy mitondra vato hanohizana ny asanao fa mitondra marteau izy hanapotehana ny asanao potehany io aloha dia mamerina manangana vaovao izy ataovy aleloia mafy zany raha ianao no manangan-javatra raha ianao no manangan-javatra ka rehefa voadony ianao vao miantso an'Andriamanitra dia misy fotoana tsisy mao ny entin'Andriamanitra ozy ianao io dada io raiko io Andriamanitra tohizo ny asa ozy ny tompo tsy manohy an'io a marito ny etiko dia angady ravana aloha ny asanao Andriamanitra mila manomboka voalohany raha lasana bavy tsy ianao no manomboka amin'ny fiainanao fa Andriamanitra raha te ho lasa lavitra ianao atomboy miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao amen sa tsy amen zany ny atao hoe olona mahatoky misy olona anambady tanora anambady anao mariage efa tafalatsaka eo anelanelany zay vao miantso vonjy an'Andriamanitra ahoan'Andriamanitra ty vadiko ty ny saraka tamiko ny lasa nandeha mampirafy za ty bevoka efa anao vodiondry vita ny vodiondry anao soratra iny le lehilahy fa nisitaka hatramin'izao maty ny telefônina eo enao vao miantso vonjy an'Andriamanitra raha nabavy melohany zavatra rehetra tsy vady aloha tsy fiancé aloha tsy lehilahy aloha tsy vehivavy aloha Andriamanitra aloha raha lasa nabavy malala fa efa midony ianao efa ao anaty kizo ianao zay ianao vao miantso an'Andriamanitra ny olona mahatoky ny olona manahoana hoe dia Andriamanitra no asainy manomboka amin'ny fiainana ahoana hoe teneniny eo anelanao mila Andriamanitra no manomboka amin'ny fiainanao teneno izy ataovy Andriamanitra no manomboka amin'ny fiainanao amen sa tsy amen be da be olona efa ny tenatenany izy vao miantso an'Andriamanitra ary izy efa le midaraby koa eo tenatenany io izy ndray no mibaiko an'Andriamanitra Andriamanitra ataovy an'izao mihitsy ataovy an'izao mihitsy ataovy amin'izao mihitsy raha nabavy Andriamanitra mpamorona ianao foronina
ianao zavatra noforonona rahalahy, ianao ndray ve no mibaiko ny mpamorona. Ny vahaolana dia zao, tsy hoe rehefa midofitra, rehefa tsy tafavoaka ny dokotera tsotra ny aretinao, izay anao vao hipopopo any amin'Andriamanitra. Misy fotoana mety ho diso zay, fa ity ny voalohany, ataovy lolaharana aloha Andriamanitra. Anangana tokantrano ve ianao? Mba efa consulté, mba efa nanontany ny hevitr'Andriamanitra ve ianao? Sa ozy izy ianao hoe ny hevitro aloha, dia avy eo ny Andriamanitra manaraka an'izay tiako atao. Ny atao hoe olona mahatoky dia mametraka an'Andriamanitra ho lolaharana foana eo amin'ny fiainany. Maninona hoe ny olona mahatoky zavatsy? Mametraka an'Andriamanitra ho lolaharana foana. Vao mifo maraina, vao mifo maraina dia Andriamanitra ny lolaharana. Misy olona vao mifo maraina dia va telefônina ny ampelantanana, tsy mbola nivavaka, tsy mbola nanao ninina. Ny akolarana zaiko anao, ny akola vao mifo maraina dia mideran'Andriamanitra ny ataony. Ao aminay eo misy akola anankiroa. Amin'ny telo maraina ireo ndre marikeko tsara, mitehaka izy aloha dia miteran'Andriamanitra amin'ireo. Terana ianao, terana ianao tompo. Alleluia. Jerenareo, inona ny mahatonga antsika zanak'olombelona sahirana? Nefitsika misy sainy, nefitsika matanjaka, nefitsika mahery, maninona tsika ny sahirana? Jerena efa mivorokely, jerena mivorokely. Ozy ny voalaza ny Baiboly, tsy mba mamafina mijinja izy ireny, fa nirainareo izay any an-danitra ny mamelona azy. Ta izy ianao no nahita vorokely ny tanangady, ta izy ianao no nahita vorokely nandeha nakany Antsaha dia nanetsy. Zavatra anankiray ihany ny ataony vorokely isa-maraina, manome voninahitra an'Andriamanitra sy mideran'Andriamanitra. Andriamanitra nataony lolaharana. Misy mpivavaka be da be, vao mifo maraina dia mimenimenina, vao mifo maraina dia mitomany, vao mifo maraina dia mitaraina, vao mifo maraina dia aiza rery Andriamanitra ny amahako n'ity problème ity. Za manoro-hevitra anao, raha vao mifo maraina, omeo laharana voalohany Andriamanitra eo fiainanao, omeo laharana voalohany Andriamanitra eo fiainanao, dia raha ho Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, izany atao hoe olona mahatoky. Manan-draha mange manomboka androany, adinoa ny olanao, aza mitaraina. Manombo mihira rehefa tsy havita hivavaka ianao, hira tao. Mandraky izay ane, na rehefa tsy hainao zany, miderana hoandry. Miolaka ny Andriamanitra, miolaharana voalohany ane Andriamanitra, ho hitanao ny andaminan'Andriamanitra ny tontolo androm-piainanao rehetra. Rehefa mivavaka manoro-hevitra anao aho, rehefa mivavaka rehefa maraina, aza tonga dia miproblème manetiny eo anatrin'Andriamanitra. Dia raha ho Andriamanitra, lehibe ianao tompo, misaotra anao afa mendrika ianao, tsara amika ianao Jesosy, nomenao tombonandro amin'ny deranao araha eo, misaotra anao aho. Androany dia mametraka anao lolaharana eo amin'ny fiainako aho, ho voalohany eo amin'ny fiainako androany. Ianao no voalohany atao amin'ny tokantranoko sy eo amin'ny fiainako. Ataovy alleluia mafy zany. Za milaza aminao fa ao ambadika zay, ho hitanao ny andaminan'Andriamanitra ny toyany rehetrarehetra. Ataovy alleluia mafy raha resy lahatra amin'izany ianao. Ho hitanao ny andaminan'Andriamanitra ny toyany rehetra ao ambadika zany.
tsy fianarana aloha voalohany ry tanoranao examen misy amitsika efa kaiky zao ny examen de mikoropaka voataitra de mikoso maso aiza le anina matematika teo aiza le anina teo non diso zany raha te hotahin'Andriamanitra ianao misy anabavy kely zay asa mozy ty na efa nitantaraiko teto na lasany a frantsany izy nandeha tamin'ny laka misy teo 17 ans afaka baka français baka frantsay 17 ans zanak'olona tsy de hoe manan-katao izy tsy de manan-katao izy fa normal raha ny tena marina ry izy ohatrany sahirakirana ny ray aman-dreny zao ny fijoroana vavolombelony teneniny tamiko za paster ozy izy tamin'ny zananala baka tamin'ny examen anay gaga mihitsy ozy izy mamanay fa ny apastera mivavaka ny ataoko tsy ny raharaiko zay fianarako za tsy miteny anareo mpianatra azy amin'ny raharaha fianarana kory fa zay aloha ny any teniny tamiko za pastera ozy izy makaty am-piangonana foana de mivavaka foana de miteny amin'ny tompo hoe anompo anao a Jesosy anaraka anao a za tena anompo anao de gaga ozy izy ny ray aman-dreniko hoe za tsy mba mamerindesona tsy mianatra tsy fa ny apastera tena vavaka noho ny nandeha ny examen nahazo mention zany anabavy kely zany ataovy alleloia mafy zany baka frantsay 17 ans izy nakany andafy nisy ny antoka daholo ny hébergement ny trano ny écolage ny fianarana ny frehany zay rehetra momba azy de nisy antoka maimaimpona nakany andafy lasa tamin'ny laka misy izy zao ny teniny tamiko melohany angany pastera ozy izy za raha tonga any ozy izy tsy hoe hianatra fotsiny ny ao ozy izy tsy fianarana fotsiny fa za raha tonga amin'ny pastera anao ny asan'Andriamanitra no alehako any alleloia zany ny atao hoe tovavy mahatoky fa tsy vo mifo maraigna ianao mbola tsy navita vavaka de efa fizika matematika ianao ane na manana baka azy na manana master azy na manana maîtrise licence azy raha tsy mitahanao Andriamanitra firy ny olona manana baka plus 10 plus 7 fa 0 ny valatra ataovy lola arana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra raha nabavy raha tianao anana fiainana mahafinaritra mitoy fiainana mahafinaritra mitoy fiainana manahoana ho azavady ataovy lola arana Andriamanitra zany na tonga baiboly ny laza ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ninona fa marinana de hoana toy anampy anao zavatra rehetra mba lola arana eo aminao ve Andriamanitra maro aminareo no hotahin'ny tompo aorianany ty toroteny ty iresaka arabola kely maro aminareo no hotahin'Andriamanitra aorianany ty toroteny ty amen itsodranao anao hotahin'Andriamanitra ianao alleloia ny any izy mpivady ny raisiko zay omaly za mino fa ao izy mivady anorohevitra an'izy mivady reo le anabavy tena mahatoky ary tena mivavaka le rahalahy moa mbola nisy fahazaran-dratsina maty fa kely azy de nisy fotoana le rahalahy niala tao tokantrano ny fiainan'io anabavy io nisy fotoana taloha nety be de nisy fotoana mifapody izy roa de lasa ohatrany tsy nety kely niala indray le rahalahy herinaro nanomboka nety be indray fiainan'le rahalahy le anabavy azavady omaly izy mivady ny eona tamiko to de natoro-kevitra mila tapahana ny oziny mila miala ny oziny napahereziko le rahalahy fa hitanao zany rahalahy fa no mahatonga ny ozina atao tokantrano bloke ny fidiram-bola noho ny aminao noho ny ala ianao sy hitaka kely herinandro sokatra fidiram-bola ny vadinao tao ianao mikatso ny arabola manolora tena rahalahy napahereziko azay le rahalahy androany hitsodranao anao isokatra ny lalam-bolanao rehetrarehetra amin'ny anara maherin'i Jesosy amen fa fantaniana mipetraka raha isokatra ny lalam-bolanao de iza ny voalohany lamody ve
ny fianaran-janakao ve, ny vacances ve, ny olona tena mahatoky dia mametraka an'Andriamanitra ho laharana voalohany. Ho mametraka an'Andriamanitra ho laharana voalohany. Maro aminareo zay vavaka androany. Izy vahaolana sy fanambadiana ataon'Andriamanitra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fa raha tonga ny vahaolana sy ny fanambinana, iza ny laharana voalohany eo fiainana. Betsaka amin'ny olona ny mametraka zavatra ohatr'izany hoe rehefa mety ny fiainako tompo, taio indray mandeha indray afa rehefa mety ny fiainako. Tadidinao ny tantaran'ny Petera, ndray andro Petera, ndray andro Petera nanarato, nandritry ny alina, tsy nahazo na inona na inona. Nandritry ny alina tsy nahazo na inona na inona ry Petera, nanasany aratony fotsiny dia mieritreritra ny andeha hody. Nandalo Jesosy, ozy Jesosy mantsy azy, mba hampindramo kely any sambo kelinao. Itoriko teny, inona hoe nindramon'i Jesosy? Inona hoe nindramon'i Jesosy? Avy reny farany, inona hoe nindramon'i Jesosy? Nataon'i Jesosy estrady, itoriana teny. Sambo vida, sambo tsisy ninina, fanomeny Petera an' Jesosy nampiasaina ho an'ny asan'Andriamanitra. Fa io sambo vida tsisy ninina io, minitra vitsivitsy taorianan'izay, tsentsina trondro, tsentsina trondro, sambo kely anakiroa tsentsina trondro. Ataovy aleluia mafy tsara, ataovy aleluia. Io fiainanao vida androany io, raha omenao an'Andriamanitra io, ampiasain'Andriamanitra androany, ho tsentsina trondro raha lasaina bavy malala. Ataovy aleluia mafy sana, ho tsentsina trondro io. Nila iletika ny sambo kely anakiroa taorianany nanomezany an'i Jesosy. Jesosy aloha, teneniny eo anilanao, Jesosy aloha. Mazava sa tsy mazava fampianara zany. Io poketranao vida io, tsisy afa-tsy dimanjato. Raha inao ny tokony ho ataonao, ho tsentsina io, ho tsentsina io. Jesosy aloha. I Abrahama dia natoky an'Andriamanitra. Mafy angery avana le tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe alefaso meo anazy zanakao lahatokana. Fa i Abrahama efa nanana an'le toe-tsaina hoe Andriamanitra aloha. Inona hoe ny toe-tsain'i Abrahama? Andriamanitra vo izany. Raha Andriamanitra ny manangana, izy no amarana. Tiany ho amarana ny tantaranao ve Andriamanitra raha lasaina bavy? Izy no alfa omega, lay fiandohana sy fiafarana. Fa tsy mety ny hoe ianao no nanomboka dia Andriamanitra ny amarana. Nefa ny zavatra natomboka ao fototra amin'ny bilabila, dia io ny terena hoe Andriamanitra tohizo amin'io mo Andriamanitra o. Ozy Andriamanitra raha tiana ho hiditra tsehatra, ravako aloha ny fototra. Maro toy no entiko fa tsy mo. Halleluia. Ravana aloha ny fototra. Angady ny entiko dia baramina. Ary misy aminareo reo androany, raha mety ianao andraisan'Andriamanitra, baramina ianao androany. Halleluia. Ho ravan'Andriamanitra any amin'ny fototra ny fiainanao any mitsy, anomboka zavatra vaovao eo fiainanao Andriamanitra androany. Halleluia. Tsy mbola tary ianao raha androany Andriamanitra anomboka zavatra vaovao eo fiainanao. Tsy mbola tary ianao. Aza matahotra, aza terena Andriamanitra anaraka an'io zavatra efa tsy mety eo. Aza terenao Andriamanitra
anaraka ny lalanao efa tsy mety androany ianao maneke tompo omeko malalaka ianao eto amin'ny fiainako te feo atombo atombony fiainako androany amen atombony fiainako androany tena mampahery anao Andriamanitra tsy mitady olona manam-pinoana fotsiny fa olona manahoana hoe olona matory mitady olona Andriamanitra tena vonina ny anompo azy fa tsy hitady fahagagana fotsiny tsy hitady fahagagana sy fanasitranana fotsiny tsy hitady vahaolana fotsiny Irelany anarako zavatra nataon'i Jesosy tamiko dia fanasitranana finahitra n'Andriamanitra rery ihany no ahafahako mijoro vavolombelona eto androany fa tato anatin'ny kiboko tato nisy zavatra nivonto tato amin'irany akavia tato nisy zavatra ngeza be dia nisy zanany madinidinika mandehandeha eraky ny kiboko dia tamin'izany tady asa foana hoe ahafahana manompo an'Andriamanitra dia tsy mety mahita asa hoe ahafahana manompo an'Andriamanitra fa ohatrany tsy afaka manompo an'Andriamanitra anatin'ilay asa dia nataoko ihany aloha ilay izy dia isaky ny sabata maharary foana mihetsika foana ny aretina dia manongalika amin'ny vavaka dia sitrana dia avy eo amin'izay nanapa-kevitra hoe tompo na ho any ambany tunnel aza ho aza hanompo anao fa tsy tady asa ajanoko amin'izay hoa ty asa tsy ahafahana manompo anao ty fa hitako fa tsy mahasoa ahy tsy manompo anao tsy mahasoa ahy fa ny manompo anao mahatsara anay dia ndray andro amin'izay dia tao amin'ny fianakaviako nipetraka dia nangalatra fotoana tamin'izay andro amin'ny 12 sasany hoe andeha hitady asa ho aza misy olona niantso anary dia ndana hozy izy ry zareo nefa miprogramako andeha hamonjy délivrance ato ambany-driana ato amin'ny 12 dia tonga tao dia délivrena rehefa tolatolakandro iny dia nihetsika be ela be teo dia nihetsika ela be teo dia niteny ilay mpanompon'Andriamanitra be dia be reny hoe mahereza mivavako izy mivavava foana fa aza mitsatra tamin'izany aho namatory aza dia misy tanana mainty be manindry ato amin'ny kiboko ato dia tsindriny mafy be dia tsy afaka miaina tsy afaka miantso hoe vonjeo dia indraindray miendry miova voay fa izy fotsy be dia tsindriny dia rehefa namonjy an'ilay délivrance amin'izay aho dia niditra teto aho mbola nanaintena ilay izy dia rehefa voaka teto amin'izay aho sitrana ny ala ilay tato amin'ny vonto tato amin'ilay reny be ny tato izany ny ala alay zanandray mbola nihetsiketsika mbola nihetsiketsika tao dia mbola napakevitra tompo inona mbola ataoko anisitrana ny zanazanandray fa tena mijaly aho dia mandeha nitory-teny mampianatra foana hoe ao anareo tanora manamasina ny tenanareo anan'Andriamanitra dia niezaka nanamasina ny tenako teo anaty an'Andriamanitra dia voninahitra an'Andriamanitra renana fa sitrana dia ny fianako milamina tonga dia tsy miverina tsony izy rehetra mihitsy efa niala daholo miala daholo izy impino natao délivrance ianao le natao délivrance tena imbe dia be natao délivrance tany amin'ny province izany mipetraka taloha dia nisy trangam-pianana safotofoto izay teo aminahy dia farany amin'izay leobe n'ilay fiainana dia niakatra taty délivrena foana mihetsika dia ohatrany sady menatra hoe mpino efa vita batisa mihetsika foana dia niezaka amin'izay ireo le mihetsika io tsy fanaininao izy io tsy fanainiko fa izy zany ny saiko mahatsaritsara ny saiko fantatro daholo atsaroko daholo ny zavatra miseho eo fa ny vatako tena tsy ao mihitsy dia manao anena zao sitrana zao tena normal tsara tena normal tsara asivitehaka an'an Jesosy fiadanana pasteur dia fiadanana ao amin'ny fiangonana rehetra raha vavy an-tanirina ny anarako dia le zaza miora
voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany nijoroana efa volom-belona eto a fa be dia be izany zava-mahagaga efa nataony tamin'ny fiainanay fa neny miora ny songadina manokana. Miora zany a dia nisy fahasarotana raha tany Akibo tamin'ny zabevoka anazy dia atao hoe siège tsy niodina izy mandra-pahaterany fa mipetraka foana dia rehefa teraka izy a dia somary nisy fahasarotana dia teo amin'ny 20 andro naterahany a nisy trangana retina hitan'ny mpitsabo zany dia nanomboka 20 andro miora no nitsabo anazy izay mandra-pahafeno ny 3 taona sy tapany dia rehefa feno 3 taona sy tapany izy a tsy hita mihitsy hoe inona zany ny fanafody mahasitrana an'ilay retina satria nisy tumeur tao anatin'ny fony dia rehefa nisy tumeur tao anatin'ny fony io a dia nanapa-kevitra ny mpitsabo fa alefa ho any an-dafo miora ho didina ny fony dia 3 andro alohan'ny andehanany miora nisy an'ilay congrès teny amin'ny Coliseum vavaka fitakiana ny rariny dia namonjy an'iny izay raha 19 septembre iny fotoana iny a miora 22 septembre 2015 ny tokony andeha dia vita zany zany hoe 2 andro tokony andehanany miora any ampita zany no le fotoana tany congrès teny Coliseum 3 andro talohany 3 andro talohany eny pasteur zany hoe afaka 3 andro izy tokony any an-dafy efa vonona zany rehetrarehetra eny pasteur efa vonona daholo ny zavatra rehetra andehanany dia tonga le fotoana 22 septembre dia nakeny amin'ny omi izay satria eny ny andraisan'ny dokotera azy rehefa tonga teo amin'ny omi izay a dia niverina nanao écho farany miora zany mariako eto vazaha 7 sy malagasy iray ny dokotera nandray an-tanana ny miora zany dia rehefa natao le écho farany a dia ohatrany hoe nianahana teo zareo dia gaga hoe fa misy inona dia tia taratasy ty ve ozy le dokotera gasy zany any zanakao anazy daholo reo a dokotera dia ny bilan ny miora farany zany tany France ny natao nahitana an'le tumeur atao anaty fony dia anazy daholo reo dokotera a incroyable ozy zareo dia fa ahoana dokotera dia eto mody ny zanakao madama ozy izy fa zaza salama ny manatrika anay eto nefa ve le analyse tamin'ny voalohany tany France mihitsy izy ianao le analyse farany avant départ ny tany France mihitsy ny nalefa ny médecin du monde nandefa n'le analyse farany tany dia iny nentina anakeo amin'ny omi zany izy ty zany efa hitanao hoe narary mihitsy narary nanomboka vo izy 20 dia ahoana fisehoan'ny aretina izy le alohany andeha zay ahoana fisehoan'ny aretina ny fisehoan'ny aretiny ahatsatsa izy dia mivonto daholo hatrany amin'ny tarehany ka hatrany amin'ny tongony tsy mahavita mipetraka tsy mahavita mitsangana dia tsy ampy raha koa zany alohan'ny andehanany hoe ampiana raha miora dia efa nataonay daholo zany ny fomba ampisy raha hoe mihinana voromelala misotro an'izao manao an'izao natao daholo dia hoe mba ampisy an'le rahany efa tsy niakatra mihitsy ny to an'le rahany fa tamin'ny fotoana io zany a tsy nampiana raha izy a nefa normal tsy nalefa ny didina fa sitrana le fony dia akoatrany asifitehaka ao an Jesosy a zany natao hoe tanan'Andriamanitra miasa niaiky misy le dokotera ahoana tsara izy dokotera incroyable mais vrai zay ny teny nataony zany mba tena kely incroyable mais vrai hoe dia rehefa nivoaka zany le valin'le écho farany iny dia mbola zao indray ny soratra farany teo hoe cœur normal à ne pas revoir izany hoe tsisy fizahana azo atao tsony fa salama tsara le fony tonga dia Jesosy mihitsy zany nanao ny opération tao dia akoatran'izay a araha-pasevinao kely iny moa zavatra nitranga teny amin'ny Coliseum tamin'iny vavaka fitakiana ny rariny dia vo io fotoana io mihitsy ny nahatongavanay mianaka tato amin'ity fiangonana ty ahoana natonga anareo andalo teny natonga anay nandalo teny zany nahita pibata amin'ny télé zay dia naheno tamin'ny radio dia niezaka fotsiny nanao zay nahatongavana teny dia akoatran'izay zany ny zava-dehibe mbola mahagaga tamin'ny miora raha teraka miora dia azo lazaina hoe zazananana fahasembanana satria nisy torticolis ny tendany dia nitongilana ny lohany zany dia nanao an'le collier reny izy minerva ny anarany nasiana an'le collier zany hanarenana an'le lohany dia ny tongony pied-bot nitongilana koa ny tongony vokatry le fitoerany tao Akibo fa tao anatin'izay fotoana nasitranana izay zany dia ohatrany hoe tsy hitahitana hoe ahoana daholo na afaka an'le zavatra taminy dia io tonga dia niara afaka daholo pasteur
Zay zany tsy natsiary tsony hoe tamin'ny fotoana nasitrana ny fony io ve ny elan'le zavatra satria zay manao kiné any amin'ny centre d'appareillage fa rehefa le hita hoe sitra no miora dia lasa zay raha tsy nanana saina nakeny amin'le fanaovana kiné tsony. Zany hoe le ankotriny le 19 izy tonga dia nisy zavatra nitranga be lehibe. Eny pasteur, mbola nanao collier miora zany tao alohan'ireo fotoana rehetra ireo nanao an'le minerve fa tao anatin'izay nasitranan'izay tsy miverina nanao an'le collier tsony izy any tonga ny mahitsy tsara tsy nisy zavatra natao tsony zany tao aorianan'izay. Halleluja! Halleluja! Raha lasana vavy fotoana anankiray nanapahany-hevitra nampiova tanteraka ny tantaram-piainan'ny mora dia manao ny mora tao aorianan'izay tsy veriberina tsony aretina. Tsy miverina tsony ny aretiny fa salama tsara izy tao anatin'izay 3 taona sy tapan'izay zany tsy nanao contrôle tsony zay tsy ninam-panafody mihitsy. Halleluja! Tain'ny tompo mora.